Bonjour, bonsoir à tous tsika rehetra manonona fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika mandrakariva. Tompo ane ombantsika eo amin'ny asa, amin'ny fianarana andavanandro. Izany hitantsika ka hanome fahasalamana, hery sy tanjaka. Ka dia mbola mba hanana tombonandro mahavelona ihany koa tsika, indrindrandrindra amin'izao fotoana hoe miaino anatin'ny valinandro farany tsika. Dia maniry antsika mba hanana hoe fiarahana amin'ny tompo mandrakariva mba tsy ho diso anjara amin'ilay fiainana mandrakizay. Ka izay moa ny antony ianarantsika ny boky ny Apokalipsy izany, mba ahafahantsika zany manana anjara amin'izay fiainana izay. Satria ity ilay filazantsara ny fanjakana izany. Ivavakantsika nomboka ny fotoana ary ametraka izao fotoana izao ampelantan'Andriamanitra. Iara ivavakantsika. Jehovah'Andriamanitra raha io, raha inay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Miantso ny anaranao zay raha io amin'izao ora sy fotoana izao mety izy raha ian'ny vavaka ny ianao any an-danitra any. Misaotra raha io ny amin'ny tantaranao sy ny fiambinanao anay tamin'ny andro lasa iny. Saotra ny tantaranao anay ka nandratrarana indray ty andro an'io ty iarahanay mianatra ny teninao sy mandinika izany. Dia ny boky ny Apokalipsy izany. Ao karaha ny fanahinao ny hivavaka ao anay. Amin'ny fifitarainana tsy azo tonoina satria na izay ao ambaranay iza dia tsy fantatray akory. Ka iny Andriamanitra raha io misaotra ny amin'ny hanina saza izay mbola omenao anay, ny amin'ny rivotra mahavelona izay omenao anay, ny amin'ny fahasalamana izay omenao anay, ny trano ialofana, ny lamba kitafiana. Isaoranao izay mitrango eo amin'ny fiainanay satria raha tsy ianao dia tsy nisy izany rehetra izany. Voninahitra ny eo anao Andriamanitro, ny dery ao anao, ny haja ao anao. Mifona aminao nefa izay raha io ny amin'ny elokaisiny tsy fahamarinanay rehetra. Satria raha izahay dia mbola maro ny fahalemena, maro ny tsy fahamanteranay. Hoentinay eto anatrehanao izany Andriamanitra rahay. Ary ianao dia efa miteny Tompo manambara manao hoe nareo izay miasa fatratra sy mavesatretana makanisa aty amin'ny fahizao ny menareo fitsarana. Keny Kristy hoentinay eto anatrehanao ny fahalemenay, ny tsy fahamanteranay, ny eloka izay vitanay teo anatrehanao. Eny miakeloko izay Tompo ka mangataka famindrampo sy famelan-keloka. Diovy amin'ny rano izay Jesosy ho afa-pahotana, sasao amin'ny rano izay ho afa-keloka. Ka aoka ny fanahinao Tompo hitantanay marina rehetra. Ary marina nafaka anay tsy handevo mba tsy hamerenanay izay tsy nety rehetra nataonay tany aloha. Ka izy anay hitantananay ho amin'ny marina rehetra. Ta indray izay raha hiara hianatra sy handinika ny teninao. Sokafo ny fonay, sokafo ny sainay, amataranay ny sitraponao. Koa dia mitenena aminay eto raha io fa voninkaino izay vaokanao. Ta io ny fahasalamanay, ta io ny haninao anay, ny fivelomanay, ta io ny tokantranonay, ta io ny asa mandraranay sy ny fianarana izay ataonay. Ka eny Andriamanitra raha io, aza velana any ampitso izay foka ny ampitsana any aminy. Ka izay mahakasika anay teo ampelantananao ny metrahanay izany. Satria fantatray fa miahy anay ianao Andriamanitra, tahaka ny ahianao ny voninkazo eny an-tsaha sy ny voa eny an-tsaha. Dia mahatoky sy mino izay fa tahaka izany koa no hitantaranao anay sy fimbinanao anay. Ary ianao rehefa manao izay mahasoa anay isan'andro ka manome izay anjara sahaza ao anay. Ka dia ataovy anatinay ny fahatokiana fenonao rahay, ny finoananao, satria ianao ny miasa mitantana anay ary mitahanay. Voninahitra ny eo an'ilay anaran'ny lanitra sy ny tany sy rehetra eo aminy. Voninahitra ny eo an'ny zanak'ondry. Halleluia, halleluia. Dia ankehitriny raha io mitenena Tompo fa voninkaino izay mpanomponao. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Iroso aritsika ny amin'ny lesony. Araka ny fandraisantsika farany iny dia tafiditra zany tsika ny amin'ny ilay loza fahaenina zany izay tao anatin'ilay kapoaka fahaenina nararak'ilay anjely fahaenina. Dia taizandray izy ity zany no nararaka zany fa teo amin'ilay ony Efrata no nararaka zany. Inona moa ilay ony fa ilay rano mandeha zany na hoe fleuve zany de l'Euphrate. Zany hoe ony Efrata zany.
Ka overenantsika vakina kely ary mikasika an'ilay loza fahaenina io zany a, dia hotoizantsika ilay fanazavana mikasika anazy io izay nararaka tamin'ilay kapoaka fahaenina ilay misy ilay fahatezeran'Andriamanitra. Vakitsika amin'ny 12 ka hatramin'ny 410. Ary ny fahaenina nampidina ny taon-doviany tamin'ny Eufrata, ony lehibe, dia ritra ny ranony anamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. Ary nahita aho fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny sahona, avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka. Fa fanahiny demonio ireo ka manao famantarana sady makany am-mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehiben'Andriamanitra tsy toa. Indro avy toy ny mpangalatra aho, sambatra izay miambina, ka miaro ny fitafiany, fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarany. Ary nangoniny ho amin'ny tany atao amin'ny teny hebreo hoe Armagedona ireny. Izay indray zany ny vakiteny mikasika an'ity loza fahaenina ity zany. Dia rehefa nandraraka ilay loza ilay anjely fahaenina tamin'ilay kapoaka fahaenina, dia teo amin'ilay ony Efrata izy ity no nararaka. Ka rehefa nararaka teo amin'ny Efrata zany ilay kapoaka misy ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra, dia zao hoe ritra hozy izy ilay ony Efrata. Zany hoe les fleuves zany, le rano mandeha zany. Ity ony Efrata ity fa hitantsika ihany koa izy ity tany amin'ny trompetra izany. Miresaka ny Efrata ihany koa ny tany amin'ny trompetra, ary fantatsika tsara fa io Efrata io dia mandalo any tanànan'ny Babilôna zany, na ny firenena babiloniana. Izy ity zany miainga atao atintsika hoe miainga varia any ambony Ninive izy io no miainga, zany hoe avy any ambony Asiria izy io no miainga zany. Entre zany hoe eo anelan'elan'ny Asiria zany sy ny Azia Minora no miainga zany io ny Efrata io, dia mandalo ny firenen'ny babiloniana, dia menjera aty amin'ny golfa persika zany azy no menjera zany io ny Efrata io zany. Dia eto nefa le filazanan'le ony Efrata zany dia zao hoe hafa mihitsy ny tenenany azy eto, satria tsy mitovy amin'ny zavatra nilazany azy tany amin'ny trompetra. Tany amin'ny trompetra izy nilazaina fa hoe novahana hozy izy ilay anjely efatra izay nifatotra teo amin'ny Efrata. Izay no resahana tany amin'ny trompetra. Tsika tsy resaka firy milavina hoe resaka lava mikasika an'iny intsony. Fa ny zavatra resahana eto indray dia zao hoe le ony Efrata mihitsy zany no ritra eto ny resahana hoe ritra hozy izy ilay ony Efrata. Ka inona zany ny antony naharitra an'ilay ony Efrata? Ka misy plan kely moa zany eto asehoko amintsika eto mba hitantsika izy ohatry ny ahoana moa zany hoe firenena babiloniana zany dia avaiza le ony Efrata, araka le niteneniko teo hoe nelanelan'ny Azia Minora sy ny Asiria zany no nisy anazy io. Dia ny eo amin'ny firenena babiloniana zany dia misy ony lehibe anankiroa mandalo io zany. Ny ony anankiray zany le ony Efrata eo ambany, dia ny ony anankiray antsoina hoe Tigre zany mandalo eo ambony. Dia hitantsika eo amin'ilay géographie zany, le plan géographique eto zany, dia hitantsika eo zany le tanànan'ny Babilôna tamin'ny antikité zany, na tamin'ny androny tamin'izay vanim-potoana izay zany. Dia raha mijery moa tsika zany dia hoe aiza moa misy an'io Babilôna io zany? Le niteneniko teo mikasika le hoe Azia Minora. Ny Azia Minora tamin'izany andro tsy Azia Minora amin'izao intsony, satria Turquie amin'izao fotoana izao ny Azia Minora zany. Ary raha misy an'ny Asiria tamin'izany androny, dia ny faritra ambony iny azo ataontsika hoe ny Asiria amin'ny ny eo akaikiny amin'izao fotoana izao zany manakaiky an'le misy an'le Asiria, ny Arménie ny ambony iny sy ny sisa sy ny sisa. Fa rehefa midina zany io ony io dia mandalo an'i Babilôna, ka ny Babilôna tamin'izany vanim-potoana zany, ny firenena misy azy amin'izao fotoana izao dia Irak. Satria teo Irak no nisy an'i Babilôna taloha. Dia zany hoe le Efrata zany miainga avy any eo anelanelan'ny Turquie sy eo anelanelan'ny Iran, satria Iran amin'ny à droite dia Turquie amin'ny à gauche, dia eo ambony zany ny Arménie eo ambony eo, na ny Géorgie any ambony any. Dia eo anelanelan'ny Iran sy Turquie zany no misy an'ilay ony Efrata no midina makaty Irak. Ka Irak no misy an'ny Babilôna taloha zany. Dia menjery izy aty amin'ny golfa persika, aty amin'ny Koweït izany.
Ka inona ny antony ary nandritrana an'ity Efrata ity. Dia eo amin'le vaky teny eny izy mamaly an'le izy raha raisitsika eo amin'le 120. Eo amin'le 120. Tapany faharoa dia hono izy. Dia ritra ny ranony anamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. Ritra hozy izy ny ranony anamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. Zany hoe misy mpanjaka zany avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. Raiza moa masoandro miposaka avy any Atsinanana. Misy mpanjaka zany avy any Atsinanana. Ka noho ny fiavian'io mpanjaka avy any Atsinanana io zany dia noritraina ilay oniny Efrata izany. Ka io fandritrana ny oniny Efrata io zany misy fifandraisany amin'ny tantara nisy ao amin'ny soratra masina izy io. Mikasika ny tantaran'ny zanak'Israely hoe nisy fotoana tokoa teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely dia noritraina koa io oniny Efrata io. Ary inona ny antony nandritrana an'ilay oniny Efrata tamin'izany vanim-potoana izany. Ka le fandritrana ny oniny Efrata zany dia nampifandraisana amin'ny fianjerahan'ny firenena Babiloniana. Averiko tsara ilay izy. Ny nandritrana ny oniny Efrata zany dia nampifandraisana amin'ny fianjerahan'ny firenena Babiloniana tamin'ny alalan'ny mpanjaka Kirosy. Iza ity mpanjaka Kirosy ity? Ity mpanjaka Kirosy ity dia mpanjaka tamin'ny taona 539 talohan'i Jesosy Kristy izy ity. Zany hoe mpanjakan'ny Mediana sy ny Persiana. Dia izy ity mpanjakan'ny zany Mediana sy Persiana zany any no misy an'ny Iran amin'izao fotoana izao. Ny Iran amin'izao fotoana izao nisy an'ny Mediana sy ny Persiana taloha. Dia ity mpanjaka Kirosy ity zany hoe mpanjaka avy any Atsinanana zany izy ity. Ary izy ity dia zao irak'Andriamanitra ity mpanjaka ity. Zany hoe c'est un envoyé de Dieu, irak'Andriamanitra zany izy ity. Ary ny fahatsiarovana azy ity dia nitehirizina teo amin'ny Israely hoe izy ilay famonjen'Andriamanitra avy any Atsinanana. Izy ilay famonjen'Andriamanitra avy any Atsinanana. Ka ity mpanjaka Kirosy ity zany no ataon'ny bokin'ny Apokalipsy allusion eto. Mikasika ilay hoe mpanjaka avy any Atsinanana nandritrana ny oniny Efrata. Zany hoe ilay mpanjaka Kirosy zany no atao allusion eto. Izy no nirahan'Andriamanitra. Ity mpanjaka Kirosy ity hamonjy ny zanak'Israely tao anatin'ny fanandevozan'ny Babiloniana. Satria ny zanak'Israely zany dia zao hoe nalaina ho babo tany Babilôna, natao sesitany tany Babilôna. Ka araka ny faminanian'i Jeremia dia hoe mandritra ny 70 taona ny zanak'Israely dia ho babo any Babilôna. Ka rehefa afaka ny 70 taona dia zao ho afahan'Andriamanitra amin'izay fanandevozan'izay ny zanak'Israely, na hoe ao anatin'izy sesitany io zany, dia ho averin'Andriamanitra amin'ny taniny dia amboarina indray Jerosalema. Faminanian'i Jeremia izay. Dia iza nefa ny anatanteraka n'izay fanavotana ny zanak'Israely izay ao anatin'ny fahababoana. Dia ity mpanjaka Kirosy ity, satria efa faminaniana mihitsy izy ity hoe izy mpanjaka ho avy, mpanjaka Kirosy, izy no hanafaka ny zanak'Israely amin'ny fanandevozana, amerina ny zanak'Israely any amin'ny taniny ary amboarina indray Jerosalema. Dia izy ilay mpanjaka avy any Atsinanana zany. Dia jerentsika kely nefa zao niterasany aty amin'ny Isaia aty raha mijery sika zao ny teneniny. Isaia 1:7 zao no voasoratra. Isaia 1:7 dia vakitsika ny 2. Isaia 1:7 dia ny 2. Rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 1:7 dia ny 2. Iza no nanaitra avy any Atsinanana, ilay nomban'ny fahamarinana tamin'ny diany rehetra, ary nanolotra ny firenena ho eo anatrehany, ka nampanapahany ireo fanjakana izy. Iza no nanao ny sabany ho tahaka ny vovoka, ary ny tsipikany ho tahaka ny vodivary voapoaka. Dia eo amin'ny etapany voalohany averiko tsara ilay teo, iza no nanaitra avy any Atsinanana, ilay nomban'ny fahamarinana tamin'ny diany rehetra, ary nanolotra ny firenena ho eo anatrehany, ka nanapahany ireo mpanjaka izy. Dia toy izany amin'ny 5:20. Dia ahoana izy? Nanaitra ny anankiray avy tany avaratra ao ka tonga izy, dia ny anankiray avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro, izay iantso ny anarako,
ary anosiosy ny mpanapaka tahaka ny fanosiosy feta izy ary tahaka ny mpanefy vilany miosy tany manga. Iza ozy ny nanaitra ny anankiray avy tany avaratra ka tonga izy dia ny anankiray avy any amin'ny fiposahany masoandro ka iantso ny anarako ary anosiosy ny mpanapaka tahaka ny fanosiosy feta iza ny antso an'io avy any antsinanana io. Zay mahatonga hoe ity mpanjaka Kirosy ity zany dia zao hoe iraka Andriamanitra mihitsy satria Andriamanitra mihitsy zany ny antso azy. Andriamanitra mihitsy maniraka io tsy andany manafika ny Babilôna. Satria tamin'izany vanim-potoana zany ny firenena Babilôniana zany no natanjaka indrindra teto ambonin'ity tany ity. Fa rehefa tonga io mpanjakana Mediana sy ny Persianina io nanjeran'ilay fanjakana Babilôniana dia lasa ilay fanjakana Mediana sy ny Persianina indray no nanjaka nanerana n'izao tontolo izao taorinan'ny fanjakana Babilôniana. Dia toizantsika izy anty amin'ny toko 470. Toko 470 dia ny 520 ka hatramin'ny 520. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. 520 ka hatramin'ny 520. Ary mahatoa ny tenin'ny mpanompoka sy mahatanteraka ny saina atolotry ny hirako ary manao an'i Jerosalema hoe honenana ianao sy amin'ny tany Joda hoe atsangana ianareo ka amboariko ilay rava io ary milaza ny ranolalina hoe tankina ka ataoko tankina ny oninao ary milaza ny Kirosy hoe izy no mpiandry ondriko ka izay sitrako rehetra no tanterahany ary izy ianao an'i Jerosalema hoe atsangana ianao ary amin'ny tempolo hoe aorina indray ny fanondrenanao. Eto zany dia tenenina mihitsy araka ny faminaniana atao amin'ny Isaia dia miteny mihitsy izy eto hoe mahatoa ny tenin'ny mpanompoka sy mahatanteraka ny saina atolotry ny hirako. Zany hoe Andriamanitra mihitsy no maniraka. Manatanteraka ny baikon'Andriamanitra zany ity Kirosy ity. Ary ny baikon'Andriamanitra dia hoe ary manao an'i Jerosalema hoe honenana ianao. Sy amin'ny Joda hoe atsangana ianao ka ho amboariko izay rava. Teo amin'ny 520 ary izy dia miteny. Eo izy miresaka ilay fandritsana ilay oniny Efrata hoe amin'ny fomba ahoana no hanafahany any zanak'Israely ao anatin'ny fahababoana. Dia 520 dia ozy izy ary milaza ny ranolalina hoe tankina ianao ka ataoko tankina ny oninao. Ary milaza amin'ny Kirosy hoe izy no mpiandry ny ondriko izay sitrako rehetra no tanterahany ary izy ianao an'i Jerosalema atsangana ianao ary amin'ny tempolo hoe aorina indray ny fanorenanao. Eo zany izy dia efa miresaka sady hoe tankina ny oninao. Zany hoe le famoahana ny zanak'Israely anatin'ny fahababoana zany maneho an'ilay fandravanan'ny firenena Babilôniana ka ny amin'ny fandravanan'ny Babilôna dia zao hoe atao tankina ny oniny. Io zany le hoe horitraina ny oniny Efrata. Ka izy io ve evy niara-panasa tena hoe evy niara-baky teny izy io. Fa tena tanteraka ara-baky teny izy io satria rehefa nanafika ny firenena Babilôna ny Kirosy dia noritrainy tokoa io oniny Efrata io. Zay ny dirany tao Babilôna. Zany hoe tena stratégie mahomby mihitsy zany ny tena nataon'izy ity niditra tao Babilôna. Jereo nge zao voasoratra aty amin'ny Jeremia aty fa miresaka an'io aty amin'ny Jeremia izy. Jeremia toko 50 dia ny 530 ka hatramin'ny 730. Jeremia toko 50 dia ny 530 ka hatramin'ny 730. Indro is sabatra amelon'ny Kaldeanina mba amin'ny mponina ny Babilôna sy ny mpanapaka azy ary ny olon-kendriny. Hoy Jehova, indro is sabatra amelon'ny mpibedibedy ka ho verisaina izy. Indro is sabatra amelon'ny lehilahy maheriny ka hivadi-po izy. Indro is sabatra amelon'ny soavaliny sy ny kalesiny mba amin'ny olona sady samy hafa firenena rehetra ao aminy ka ho tonga toy ny vehivavy ireny. Indro is sabatra amelon'ny firaketany ka ho robaina izy. Ny fiantonan'ny andro no mahatankina ny ranony, fa tany be sarin-javatra voasikotra izy ary ny sampiny mahatahotra mahadala azy. Ahoana izy 520 izy dia zao ny teneny
indro is sabatra amelin'ny kaldiana mba mimponiny Babilôna sy ny mpanapaka azy sy ny olon-kendriny ho Jehova. Dia andihan'ny 7:30 izy dia izy ny fiantonan'ny andro no matakina ny ranony. Fa tany besarin'ny zavatra voasikotra izy ary ny sampiny matahotra mahadala azy. Ny fiantonan'ny andro no matakina ny ranony. Zany hoe resahany mihitsy zany hoe ho tankina ny ranon'ny Babilôna. Inona moa le ho tankina hoe ho ritra ny ranony le on'ny Efrata io resahany io. Dia raha mijeritsika ny tantara, misy historien greka anankiray, mpahay tantara anankiray Grika izy ity, antsoina hoe Hérodote. Ka io Hérodote io velona tamin'ny taona 484 talohan'i Jesosy Kristy ka hatramin'ny 425 talohan'i Jesosy Kristy. Dia nanoratra izy io mikasika ny nalavon'ny firenena Babilôniana tamin'ny alalan'ny mpanjaka Kirosy, izay mpanjakan'ny Médiane sy ny Persiana. Dia ho vakiako kely le izy dia ho adikako amintsika eto. Dia hozy izy: Cyrus plaça le gros de ses troupes du côté de l'entrée du fleuve dans la ville. Il plaça d'autres hommes en aval de l'autre côté de la ville au point où il en sort. Zany hoe rehefa nanafika ny Babilôna zany Kirosy. Voalohany aloha zany zavatra tiako resana amintsika dia zao hoe rehefa nanafika ny Babilôna ny Kirosy miaraka tamin'ny miaramilany dia tsy fantatry ny firenena Babilôniana mihitsy hoe ho avy Kirosy. Satria nanaraka le rano mandeha zany Kirosy sy ny miaramilany. Ny gros de ce troupe zany hoe ny akabeazan'ny miaramilany zany na nitafikany dia nataony taty ambonin'ny taty amin'ny fidiran'ny rano miditra ao Babilôna. Ary ny ambon'ny tafikany dia nataony ary amin'ny fivoahan'ny rano ao Babilôna. Dia inona ny zavatra nataony? Zao ny zavatra teneny: Il commanda aux soldats, quand ils verraient le lit devenu guable, de s'introduire dans la ville par ce chemin. Zao ny teneniny an'ireo miaramilan'ireo hoe rehefa hitanareo izy fa rehefa afaka hitsofohana ny rano, zany hoe rehefa azo andehanana tongotra ao anatin'le rano, dia zao amin'ny alalan'iny no hitsofohanareo makao à Babilôna. Dia zao ny teneniny ato, dia toy izany ihany le izy: Parvenu au marécage situé en amont de la ville, il fit détourner le fleuve par un canal, et ainsi les eaux ayant baissé rendu guiable l'ancien lit. Rehefa tonga teo ny fidiran'ilay rano makao Babilôna zareo, zany hoe ary ambonin'ny Babilôna zany, dia zao nisy onaona zany tao. Dia nilavahany zareo onaona io dia naviliny le rano ny on'ny Efrata dia niova lalana. Dia rehefa niova lalana le on'ny Efrata dia nidina zany le rano mandeha Babilôna. Ka tonga aty amin'ny fotope le rano. Ka rehefa tonga aty amin'ny fotope amin'izay izy, dia zao afaka niditra moramora nakao Babilôna nitafika, na nitafika teny ambony na nitafika tety ambany. Dia zay mihitsy ny zavatra teneniny eo: Quand ces résultats furent obtenus, les Perses qui ont été postés à cette fin suivirent le lit de l'Euphrate, où l'eau ayant baissé ne leur venait plus guère qu'au milieu de la cuisse, et par ce chemin ils entrèrent dans Babylone. Satria le ony Efrata tsy mitsofoka ao anatin'ilay tanànan'ny Babilôna zany. Dia rehefa ritra le ony tonga hatreny amin'ny fehiny zany, dia nitsofoka ireo miaramila be dia be avy any ambony, tsofoka koa le miaramila avy ato ambany. Dia zao niraisim-potsiny ny firenena Babilôniana. Inona ny zavatra nataon'ny Babilôna tamin'ny fotoana io? Tamin'ny fotoana io nanao fety ny Babilôniana tamin'ny fotoana io. Ny mpanjakan'ny Babilôna nanao fety tao amin'ny lapany, niantso ireo lehibe teo amin'ny firenena. Ary tena hoe ny liba nanandratra ny Andriamanina. Ary nanimbazimba ny kalisin'Andriamanitra ary izy tamin'ny fotoana io. Fa tamin'ny fotoana io, izay nidiran'ny Kirosy tao Babilôna io, tsy nanam-po mihitsy ny firenena Babilôniana hoe isy firenena ho tafitsofoka ato. Ho ravo anatin'ny ray mipika ny firenena Babilôniana, satria tapoka ho azy nidiran'ny Kirosy tao. Za amin'ny fotoana izay tsy nampoziny le izy. Dia jereo tsara fa zao ny tenenin'ny Daniel, raha mijerisika any amin'ny Daniel mikasika an'io le hoe nitsofohan'ny Médiane sy Persiana io tao Babilôna. Daniel toko 5. Daniel toko 5, jeretsika kely zay. Daniel toko 5.
dia ny andininy fa telopolo ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo ny zavatra resahana io andininy fa telopolo ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo amin'ny teny gasy moa tsisy faraika amin'ny telopolo zany fa andininy fa telopolo sy ny toko fahenina andininy voalohany Daniela toko fahadimy andininy fa telopolo sy ny Daniela toko fahenina ny andininy voalohany ary tamin'io alina io ihany dia novonoina Belsazara mpanjakan'ny Babilôna ary Dariusa Mediana no nandray ny fanjakana rehefa tokony ho 12 taona no andro ny ainany. Zany hoe tao anatin'ny fotoana fohy satria andro alina zany nidiran'ny Kirosy tao. Satria iza moa ty Kirosy fa le Dariusa Mediana eto no tenenina eto satria ny anaran'ny Kirosy dia antsoina hoe le Grand Darius. Zay koa ny antsonan'ny Kirosy zany, le Grand Darius. Zay mahatonga azy eto teneniny hoe i Dariusan'ny Mediana ozy izy. Na hoe Darius le Mede. Dia ary tamin'io alina io ihany dia novonoina Belsazara mpanjakan'ny Kaldiana na mpanjakan'ny Babilôna zany ary Darius Mediana no nandray ny fanjakana rehefa tokony ho 12 taona no andro ny ainany. Dia tafiditra tao Babilôna izy tamin'ny ora tsy nampozina nenjera tao anatin'ny ray mpimaso ny firenena Babilôniana. Ka ny azo lazana zany ny amin'ny finjaran'ity firenena Babilôniana ity dia zao hoe zava-dehibe zany izy ity teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely satria mana-tanteraka ilay faminaniana voalazan'i Jeremia mpaminany manao hoe rehefa afaka 70 taona dia ho afaka amin'ny fanandevozana na ny fahababoana ny zanak'Israely. Ka iza no ny rahan'Andriamanitra nafaka ny zanak'Israely anatin'izay fahababoana zay dia mazava ho azy fa ny mpanjaka Kirosy. Izy ilay mpanjaka avy any Antsinanana, ny rahan'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely, hanokatra ny varavaran'ny fanandevozana na ny fahababoana zany zay nahazo ny zanak'Israely ka ampody azy ireo indray any amin'ny taniny ary moa tanteraka araka fitentsika gasy manao hoe mody amin'ny taniny Jiosy. Dia izy zany napodin'ny Jiosy tamin'ny taniny ary ny fampidinany zanak'Israely amin'ny tany dia zao hoe mba hanamboarana indray any Jerosalema ary mba ahitan'ny Israelianina indray ny identitény hoe ho firenena indray ny Israely satria efa tsy firenena intsony ange Israely tamin'izany fotoana zany satria efa very tanteraka ny identitény. Ka ny fiverenany tany amin'ny tany zany nahazo ny identité indray namerenana azy indray hoe zanak'Israely indray zany. Dia ohatran'ny zavatra nisy ihany io teo amin'ny raha mijery sika ny fitoram-panjakana malagasy. Zavatra nisy tamin'ny fanjakan'ny président Andry Rajoelina. Dia be ireo opposant politika na le mpanohatra ara-politika no nanao sestany taty ampita-dranomasina. Ny sasany nigadra. Kanefa rehefa niala teo amin'ny fitondrana ny président Rajoelina ka tonga teo ny président de transition zany, ilay Mikael, dia inona zavatra nisy? Nody daholo ny sestany rehetra. Ohatran'ny hoe ry Faniry Soa, iza le vadiny Ontina Rialy, sy ny sisa betsaka izy ireo ny avy any am-pigadrana nivoaka, nisy kolonelina nivoaka, sy ny sisa zany. Dia ohatr'izay mihitsy ny zavatra nisy teto. Hoe rehefa tonga zany le izy hoe nisy président vaovao dia nivoaka zany ilay tao anatin'ny fanandevozana ka ity Kirosy ity dia zao hoe Andriamanitra mihitsy no nananiraka azy anatanteraka ilay faminaniana satria tenen'Andriamanitra hoe izy le voaositra ozy izy. Izy le voaositra hoe Andriamanitra mihitsy nananiraka azy ary Kirosy dia nilaza mihitsy manao hoe Andriamanitra no naniraka ozy izy. Jereo tsara zao mitenenina aty amin'ny tantara faharoa, taty amin'ny tantara faharoa aty izy dia miteny an'izany. Izy zany dia milaza mihitsy koa Andriamanitra no teny tamiko ozy izy. Tantara faharoa toko 4:30, tantara faharoa toko 4:30 dia vakitsika ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa nanjaka amin'izay izy zany tao Babilôna satria lasa ny fanjakana Mediana sy ny Persiana indray zany nanjaka naneranan'izao tontolo zao ka izy nandray ny fanjakana dia zao ny zavatra niteneniny tamin'ny taona voalohany izay nanjakany taorian'ny nandreseny ny firenena Babilôniana izany 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny lohateny, ny teny nataon'ny Kirosy nandefasana ny Jiosy hody any amin'ny tanin-drazany.
Ary tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia dia notairin'i Jehova ny fanahin'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia mba hanatanteraka ny tenin'i Jehova izay nampilazainy an'i Jeremia, ka dia nandefa teny eran'ny fanjakany rehetra izy sady nataony an-tsoratra koa izany hoe, dia izao ny teny lazain'ny Kirosy. Izao ny lazain'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia: ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany dia efa nomeny Jehova Andriamanitry ny lanitray. Izy zany dia manaiky mihitsy hoe Jehova no nanome ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany. Dia toy izany: ary izy efa nandidy ahy hanao trano azy any Jerosalema izay any Joda. Koa iza moa aminareo rehetra no olony? Jehova Andriamanina anie omba azy, ka aoka fa aoka hiakatra izy. Ahoana tsara izy? Ary izy efa nandidy ahy hanao trano azy any Jerosalema izay any Joda. Izy zany dia niteny mihitsy Andriamanitra nandidy ahy. Eo ambony izy miteny hoe Jehova nanome ahy ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany. Dia eo ambany izy manao hoe izy efa nandidy ahy hanao trano azy any Jerosalema izay any Joda. Dia naniraka amin'izay izy: izary aminareo rehetra ny olony, Jehova Andriamanitra ny omba azy, ka aoka izy hiakatra. Zay olony dia aoka izy hiakatra andreo any Jerosalema, ho any amin'ny fireneny Joda, hanamboatra indray any Jerosalema zay rava, hanamboatra ny tempoly, sy ny sisa sy ny sisa. Zany hoe izy zany tena nanaiky mihitsy. Ka ilay fiverenan'ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana zany na tamin'ny fahababoana dia zao hoe, inona zany ny fiverenan'ny zanak'Israely? Misy création zany eo, misy fanamboarana zany eo, misy fanavaozana zany eo. Ka raha iverenantsika ilay any amin'ny Apokalipsy mikasika ilay hoe fandritsana ny on'ny Efrata, amin'ilay contexte actuel zany mikasika ny zava-misy amin'izao fotoana izao, mikasika ilay faminaniana, satria fantatsika tsara fa ilay zavatra resahany ato amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia zao miresaka ny faminaniana ho avy io fa tsy miresaka amin'ny zavatra lasa. Fa ilay zavatra resahany ato amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia mifandray amin'ny zavatra nisy tamin'ny fianjeran'ny Babilôna tany aloha. Ka inona ary ny tenen'ny zavatra resahan'ny Apokalipsy eto mikasika ilay fandritrana ny on'ny Efrata? Dia io fandritrana ny on'ny Efrata zay resahany ato amin'ny bokin'ny Apokalipsy io zany dia miresaka izy io ny amin'ny fianjeran'ilay Babilôna lehibe ankehitriny. Fantatsika tsara hoe izy io Babilôna lehibe io dia ny fanjakan'ny bibidia io, ny seza fiandrianan'ny bibidia io. Ka ilay rehefa ritra zany ny on'ny Efrata, ilay fandritrana ny on'ny Efrata resahany eto zany dia zao hoe ritra daholo ny resorsa rehetra manerana n'izao tontolo izao. Io ny zavatra hitantsika mikasika ilay loza rehetra izay efa hitantsika tany aloha. Jereo tsara ny fahasimban'ny masoandro, ny fahasimban'ny rano, ny fahasimban'ny ranomasina. Potika daholo ny zavatra rehetra dia raha mijeritsika amin'ny zavatra amin'izao fotoana izao, simba daholo ny resorsa rehetra, may ny hazo, ritra ny rano, tsisy rano. Zany hoe tsisy resorsa intsony izao tontolo izao, meritra daholo ny resorsa rehetra. Ka rehefa hitantsika zany fa meritra izay resorsa rehetra misy manerana n'izao tontolo izao zay, dia inona ny zavatra misy? Enjera zany ny firenen'ny Babilôna. Io zany dia famantarana io hoe enjera ny fijeren'ny Babilôniana. Zay ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Tsika zany efa ao anatin'izany amin'izao fotoana izao. Mandeha miandalana ilay izy. Io zany miteraka ilay fifandonana farany eo amin'ny Satana sy Andriamanitra, eo amin'ny kaon'Andriamanitra sy ny kaon'ny Satana. Satria nahoana? Ilay fianjeran'ny Babilôna dia manomana zany io ilay fanafahana ilay vahoakan'Andriamanitra. Ilay fianjeran'ny Babilôna manomana io ho an'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao ho an'ny vahoakan'Andriamanitra izay isy an'ilay Jerosalema vaovao. Ka rehefa ritra zany ny on'ny Efrata dia zao tsy maintsy ho raikitra ny ady, satria rehefa nitsofoka ino moa ity? Rehefa nitsofoka tao Babilôna, Kirosy, izay tsy napozy ny firenena Babilôniana, dia zao na dia niezaka niady ary izy tao anatiny tao, satria izy tsy hoe tsy niady, na dia niezaka niady ary izy tsy afaka nanohatra izy, satria nahoana? Efa tafiditra ny firenen'ny ny tafika ny Mediana sy ny Persiana.
dia jereo tsara angely izy fa io zany tena mitovy amin'ilay zavatra resahany eo anatin'ny bokin'ny apokalipsy mihitsy hoe tamin'ny fotoana zay niandreran'ny babiloniana zay tao anatin'ny ora tsy nampozina dia tahak'izay koa ny fiaviany zanak'olona satria iza moa ty mpanjaka avy any antsinanany ity lay mpanjaka avy any antsinanany ity dia maneho an'ny ilay fanjakan'andriamanitra izy ity maneho ilay fanjakan'andriamanitra izy ity dia zao ny teneny amin'ny apokalipsy toko faraky ambin'ny folo ahoana izy izy apokalipsy toko faraky ambin'ny folo dia vakitsika ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo vakitsika ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo dia zao ny vaky ny teny ahoana izy izy amin'ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ary ny anjely fafito nitsoka dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy ny kristiny ary izy no anjaka mandrakizay mandrakizay ny fanjakana amin'izao tontolo izao izy dia efa lasa ny tompontsika sy ny kristiny ary izy no anjaka mandrakizay mandrakizay ka ilay mpanjaka avy any antsinana zany dia tsy iza fa Jehovahandriamanitra ray sy Jesosy Kristy izy zany no handray ny fanjakana manerana an'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao izy fantatsika feo ambany fahefan'ny Satana ka iza no miaraka amin'ny Satana dia fantatsika fa bibidia voalohany sy ny bibidia faharoa bibidia voalohany maneho an'izy maneho ny institution-ny église na ny institution du Vatican ny androm-panjakana zany ary ny bibidia faharoa maneho an'izy maneho an'ilay firenena amerikanina izay mampiasa ny herin'ilay bibidia voalohany eo anatrehan'ilay bibidia voalohany dia zao hoe rehefa ho avy zany ilay fanjakan'Andriamanitra maneho an'ilay fanjakana avy any antsinanana dia lefa maneho an'ilay fanjakan'i Jehovahandriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo rehefa ho avy izy dia horitra ny on'ny Efrata hozy izy araka ny efa hitantsika teo dia ny zavatra hita nefa ny resantsika rehefa nianjery Babilôna fahiny ara-tantara dia zao hoe tamin'ny ora tsy nampozina no nandritrana ny on'ny Efrata io efa tafitsofoka tao Babilôna ny tafy kirosy zay vao taitra ny Babilôna tao ahoana ny tsofoany rehetra zay vao raikitra ny ady dia jereo fa lefa viany zanak'olona koa mitovy amin'izay ahoana izy io raha raisitsika ilay toko fahinina ambin'ny folo teo dia zao ny teneniny vakitsika eo amin'ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo dia zao ny teneniny amin'ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo indro avy toy ny mpangalatra aho sambatra izay miambina ka miara-ny fitafiany fa andreo mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarana ny mpangalatra nga rehefa ho avy izy dia mitiny hoe tia ho avy eo raha tsy hoe ilay mampiororo reny anga dia ny olona matahotra fa ny mpangalatra rehefa hangalatra izy ianao zany mipetrapetraka ao amin'ny salon iny tsy tonga saina ianao efa ohatrano izy inona ny ataona eo anao voaraikitra sahirana ianao satria efa niomana izy dia izay mihitsy ny tenenin'i Kristy amin'ny andiny fadimy indro avy toy ny mpangalatra aho sambatra izay miara-ny fitafiany fa andreo mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarana zany hoe le fiavian'i Kristy zany fiavian'ilay fanjakan'Andriamanitra tsy hampoziny io zany akory tsy midika hoe tsy fantan'ny Satana Satana malala tsara nyity soratra masiny ity fantany zany fa Kristy dia efa niteny tsy misy malala na ny andro na ny ora na ny fotoana enona ny zanaka aza fa Andriamanitra rirany zany hoe Andriamanitra mahalala ny fotoana io zay mahatonga ny Kristy miteny manao hoe sambatra izay miambina ho antsika zany ka miambina dia miaraka amin'ny Kristy tsika tsisy lozanjo antsika amin'izany fotoana zany fa ho an'ny vahoaka ny Babilôna kosa fianjerana mahamay no mahazo an'ny Babilôna ny fanjakan'ny Babilôniana amin'izany vanim-potoana izany ka rehefa tonga zany io fotoana io satria isy ny fifandonana amin'izay fotoana zay amin'ny lafiny anankiray izany hoe misy toby anankiroa zany ny fanatrika ny toby anankiray dia maneho an'ilay mpanjaka avy any antsinanana izany hoe maneho ilay herin'Andriamanitra mamonjy ilay Andriamanitra Jerosalema maneho an'ilay fanjakan'ny tompontsika sy ny Kristiny ny resantsika teo izay andray ny fanjakana tahaka ny nandraisan'ny kirosy ny fanjakana babiloniana sy ny fanjakana manerana an'izao tontolo izao dia amin'ny lafiny anankiray indray maneho an'ilay fanjakana babiloniana dia maneho an'ilay Babilôna lehibe
izay erin'ilay ratsy zany io Babilôna lehibe io. Zany hoe miaraka ao daholy ireo mpanjakany tany rehetra manerana n'izao tontolo zao. De io moa le teneniny amin'le toko 417 ahoana izy izy? Toko 417 izy miresaka anazy io. Zao ny resahany azy 417 amin'ny anaran'i Jesosy. Toko 417 verentsika mihitsy tsy manina manomboka amin'ny 12 hoe rehefa tonga ilay mpanjaka avy any antsinanana dia inona no ataon'ny ilay fanjakan'ny Babilôna lehibe zany maneho ny herin'ilay ratsy. Dia iza moa le Babilôna lehibe araka ny fandraisantsika teo dia maneho ny fitambaran'ireo mpanjaka amin'izao tontolo zao eo ambanin'ny fahefanin-dragona sy ilay bibidia voalohany ary ilay bibidia faharoa. Dia izao ny teneniny ary ny fahenina nampidina ny tao andoviany tamin'ny Eufrata lehibe dia ritra ny rano ny anamboaran'ny lalan'ireo mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. Rehefa tonga zany ilay mpanjaka avy any antsinanana avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro dia inona nataon'ny Babilôna lehibe? 17 ary nahita aho fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny sahona ary tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka. Dia toy izany sady fanahiny demoni ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangonana azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Nahita aho izy. Fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny sahona avy tamin'ny vavan'ilay dragona, avy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary avy tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka. Fanahiny demoni ireo izy ka manao famantarana sy sady makany amin'ny mpanjaka n'izao tontolo izao hanangona azy ho amin'ilay adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Izany hoe Satana zany amin'izao fotoana izao izy zany tsy malala na ny orana ny fotoana. Fa izy miaraka amin'ny vahoakany zany, miaraka amin'ny miaramilany rehetra, miaraka amin'ny mpanjaka n'izao tontolo izao dia miezaka miomana izy zany. Satria nahoana? Efa voalaza ara-paminaniana ilay izy, fantany io. Satana ange mahay soratra masina tsara, fantany io. Jereo tsara rehefa niady hevitra tamin'i Jesosy izy, rehefa naka fanahy Kristy tany anefitra. Ahoana izy mantsy an'i Kristy? Raha zanak'Andriamanitra ianao, menjeray ianao ato amin'ity tendrombohitra ity izy fa Andriamanitra niraka ny anjeliny hamonjy ianao. Dia hoy Kristy manao hoe aza maka fanan'Andriamanitra hoy izy Kristy. Aza maka fanan'Andriamanitra. Zany Satana zany tena mahay soratra masina, fantany io. Fantany io faminaniana io, fantany io. Fantany io ho avy mpanjaka avy any antsinanana io handray ny fanjakana. Dia hiezaka izy zany. Maninona? Hiezaka izy hoe ahoana ny tsy azahoany ity Kristy an'ity fanjakana ity? Ahoana? Inona no azo atao? Dia ny zavatra ataony dia zao. Satria ery anankitelo no miaraka. Dragona, bibidia, mpaminany sandoka. Ankilany Andriamanitra, Jesosy Kristy, fanahy masina. Ka le ery anankitelo io amin'ilay Babilôna lehibe io dia zao misy fanahy mivoaka avao aminy makany am-panjakany tany. Fanahy telo tahaka ny sahona hozy izy. Fanahy demoni ireo makany am-panjakany tany. Zany hoe misy fanahy mivoaka zany amin'izy ireo makany am-panjakany tany. Anangona azy ireo amin'ilay adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Zany hoe manangona ny mpanjaka rehetra amin'izao tontolo izao zany izy. Amin'ilay adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Zany hoe amin'ilay fiavian'ilay fanjakan'Andriamanitra avy any antsinanana. Manomana zany izy, miomana zany izy. Hiady amin'io fiavian'io mpanjaka avy any antsinanana io. Nisyhan'io ady io, na nivokatra io ady io fa fantatsika. Fa valy efa reza izy, fa zao izy tsy manaiky. Mbola miansisty izy zany, mbola miansisty izy. Dia inona moa le ezaka ataony? Dia jereo tsara inona ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Raha mijery ny situation mondiale tsika, na ny événement mondial izay misy, jereo tsara inona mahatonga ny création ny Nations Unies, ny
fikambanan'ny firenena mitambatra. Io nge zavatra iadina amin'ilay fiavian'ilay mpanjaka avy any antsinanana nge nanaovana an'ireny firenena mitambatra reny. Ny resaka hoe mondialisation, nouvel ordre mondial. Hoe rindra vaovao mifehiny zao tontolo zao, miezaka zao firenena rehetra zao mitambatra manao an'izany. Io le fivoriana ataony zareo hoe G7, G20, na resaka hoe COP, resaka hoe fiarovana ny tontolo iainana ny arahan'ny firenena mitambatra. Zavatra iadivana io mikasika le fanjakana avy any antsinanana. Io zavatra ataony zareo mikasika an'le hoe UNESCO io. Fiarovana na fitandrovana ny patrimoine mondial de l'humanité. Na hoe ny fananantsika olombelona zay hitambarana izany. De zay mahatonga izy hoe raha vao misy zavatra arovana anankiray amin'ny toerana na mety hoe bien matériel io na hoe bien naturel zany, na hoe fananana ahoana zany? Hoe fananana natoraly io zany na resaka hoe amin'ny resaka hoe resaka monument. De lasa antsoina hoe patrimoine mondial de l'humanité zay mitsofoka amin'izay de lasa arovan'ny firenena mikambana mikasika an'izay hoe fananan'ny firenena mikambana zany le izy. Fa inona moa zany? Zany rehetra zany ange iadivana le mpanjaka avy any antsinanany. Iadivana amin'le mpanjaka avy any antsinanany zany rehetra zany, miomana zany zareo mbola miezaka hoe hitandro an'ity. Ny zavatra misy anefa de fatatsika fa ritra ny on'ny Efrata, ary rehefa ritra ny on'ny Efrata de potika ny resource rehetra manerana an'izao tontolo zao, tsy misy tsony. Ary santionana ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana izao, fa io zavatra hitantsika amin'izao fotoana izao io hoe manomboka ritra ny rano, manomboka simban'ny ranomasina, miakatra ny hafanan'ny ranomasina io, mitsonika ny glasy any an-tendrombohitra sy ny sisa sy ny sisa. Fahasimban'ny resource rehetrarehetra zany. Na ny any ambanin'ny tany any aza. Ny amin'ny habakabaka moa fa tsy tenenina tsony ihany koa. De fampiteny zany rehetra zany. Ka amin'ny lafinilany zany de zao hoe ny herin'ilay ratsy zany de zao hoe tena angonina daholo ny herin'ilay ratsy rehetra satria le fanahtelo tahaka ny sahona ozy izy mivoaka avy amin'ilay vavan'ilay dragona ny bibidia mpaminany sandoka de makany amin'ireo mpanjaka ny tany ozy izy. De inona fanahtelo tahaka ny sahona io fa le fanahin'ny démonie ozy izy io. Ary tamin'ny andron'ny judaïsme ary tamin'ny andron'ny Jaune, raha vao miresaka no hoe le resaka hoe sahona zany, hoe fanahtelo satria zay no resahana eto fanahtelo tahaka ny sahona ka raha vao miresaka sahona ianao tamin'ny andron'ny judaïsme tamin'ny andron'ny Jaune apôstôly de ampifandraisina foana zany ny sahona amin'ny resaka hoe ody ratsy. Mpamitaka na ihany koa ireo zay mpiresaka mpanontany amin'ny maty na miresaka amin'ny fanahin'ny maty. Zany hoe pouvoir surnaturel zany izy io, démoniaque. De ohatr'izay daholo koa le magicien rehetrarehetra satria ny magie de raharan'ny soratra masina mihitsy ny magie hoe asan'ny nofo zany, raharan'ny soratra masina. Ka zay manao magie rehetrarehetra. Tsisy hoe misy mitazy hoe misy ny magie blanc, misy ny magie rehefa magie io ao anatin'ny soratra masina. Avy amin'ny devoly ny magie. Resaka ody ratsy, resaka firesahana amin'ny maty, na manontany amin'ny maty ianao. Firifiry nefa ny milaza fa kristianina manatona n'ireny mpanao magie ireny, mpanao ody ratsy ireny. Fa zay ny tenenany azy tamin'ny andron'ny judaïsme hoe ody ratsy, mpanao ody ratsy mpamitaka hozy izy, le magicien zany, sy le mpanontany amin'ny maty ireny. Nefa firifiry milaza kristianina manatona an'ireny. De raha vao miresaka zany ianao hoe le hoe fanahtelo tahaka ny sahona zany de zao hoe fanahin'ny démonie, zay ny ampifandraisana azy eto, fanahin'ny démonie io. Zany hoe le misy devoly zany amin'ireo hery anankitelo ireo. Mazava ho azy moa Satana no sefiny io. Satana, bibidia voalohany, bibidia faharoa. Fa ny zavatra hitantsika eto de zao, ilay fanahtelo de hoe nivoaka avy teo amin'ny vavan'ilay dragona izy nivoaka avy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary nivoaka avy tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka. Ny zavatra hitantsika eto zany de zao hoe fantatsika tsara hoe iza moa ilay dragona. Dragona fantatsika tsara fa devoly sy Satana ilay dragona.
le bibidia voalohany na le niakatra avy tamin'ny ranomasina dia fantatsika tsara fa io le androm-panjakana na le hoe institution babel maneho an'ny fahefan'ny eglizy zany io. Ary eto nefa dia lazaina manao hoe avy tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka iza indray ary ty mpaminany sandoka ty zany. Tsy iza io mpaminany sandoka io fa io le bibidia faharoa voalaza tary amin'ny apokalipsy 7:20. Fa ty amin'ny apokalipsy 4:20 zany izy dia niova anarana izy. Nandray le anarana hoe mpaminany sandoka. Ka izy zany izy rery ihany amin'ireo hery anankitelo ireo no niova anarana ty amin'ilay apokalipsy 4:20. Inona ny anton'izay zavatra zay? Ka le iatsonana azy amin'ity anarana vaovao ty manao hoe mpaminany sandoka. Dia fantatsika tsara fa connotation religieuse izay hoe mpaminany sandoka zay na hoe fiantsoana ara-pivavahana zany zay hoe mpaminany sandoka zay. Satria vao miresaka ny hoe mpaminany dia inona ny hevitry ny mpaminany? Zany hoe mitondra ny tenin'i Jehovah na mitondra ny hafatra avy amin'Andriamanitra zany. Zay ny atao hoe mpaminany. Eto anefa izy lazaina hoe mpaminany sandoka. Zany hoe amin'ny endrika mpaminany zany izy fa inona? Sandoka izy. Amin'ny endrika mpaminany izy fa sandoka. Zany hoe tsy mpaminany Jehovah zany izy. Fa sandoka izy. Ety ivelany zany hitanao izy hoe mpaminan'Andriamanitra. Fa sandoka io. Dia inona moa ny antony zany? Nahatonga azy hoe tary amin'ny 7:20 izy bibidia faharoa no netiny. Fa maninona izy aty amin'ny 20 antsoina hoe mpaminany sandoka. Dia mazava ho azy satria tary amin'ny 7:20 dia ny endrika nahitantsika azy dia zao hoe amin'ny resaka lafiny ara-politika no nahitantsika azy. Ery ara-politika no nahitantsika anazy tary amin'ny 7:20. Fa ty amin'ilay resaka hoe Armagedona izy. Inona moa le Armagedona? Amin'ilay toeram-piadiana, amin'ilay adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Dia zao amin'ny endrika ara-pivavahana no isehony reto. Amin'ny endrika ara-pivavahana. Satria nahoana miseho izy amin'izay endrika hoe mpaminany Jehovah zay. Kanjo tsy izy fa sinagogan'ny Satana izy. Araka le tenin'ny soratra masina manao hoe milaza ny tenan'ny Jiosy izy kanjo tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Dia zay mihitsy ny endrika sehony eto. Miseho amin'ny endrika izy hoe mpaminany Jehovah. Kanefa nahoana sinagogan'ny Satana ihany izy. Sinagogan'ny Satana izy. Izany hoe ity mpaminany ity zany tsy mpaminany miasa ho an'Andriamanitra izy. Fa miasa ho an'ny bibidia. Zay nge le zavatra hitantsika. Mampiasa ny herin'ny bibidia izy eo alohan'ny bibidia voalohany. Normal be nge zany. Mampiasa ny herin'ny bibidia izy eo anatrehan'ilay bibidia voalohany. Zany hoe miasa ho an'ilay bibidia izy. Zany hoe au service de l'État zany izy no miasa. Mpaminany miasa au service de l'État. Mpaminany miasa ho an'ny système fa tsy mpaminany miasa ho an'Andriamanitra. Zany hoe mpaminany fonctionnaire-ny fanjakana zany izy. Fonctionnaire-ny système, fonctionnaire-ny bibidia fa tsy mpaminany fonctionnaire-n'Andriamanitra na miasa ho an'Andriamanitra. Dia misy ange ao anatin'ny soratra masina misy mpaminany tahaka an'izany. Tamin'ny andron'ny Jeremia mpaminany dia nisy zany. Nisy an'ilay antsoina hoe mpaminany Anania. Zay milaza izy mpaminan'Andriamanitra. Kanefa ny mpaminany fonctionnaire miasa ho an'ilay mpanjaka izy, ho an'ilay firenena. Fa tsy mitondra ilay teny marin'Andriamanitra. Fa bon, iresaka kely an'izay tsika miresaka manaraka fa tsy ampy ny fotoanantsika satria tapitra ny fotoanantsika. Ka dia tohizantsika amin'ny lesona manaraka indray izay lesona izay. Vavaka isika hisaotra an'Andriamanitra. Vavaka isika hisaotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra iray io mankalaza anao izay midera anao ary manome voninahitra anao. Misaotra iray fa noho ny fahasoavanao no nafahanay nandinika sy nianatra ny teninao tamin'ity anio ity. Misaotra iray ny amin'ny fahalalana indray izay nomenao anay. Aoka ny tsy hijanona fahalalana ihany izany iray fa hitondra fanavaozana sy fanovana aty anatinay. Mana-masina anay iray ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Teraina mandrakizay ny anaranao iray.
amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Alleloia. Misaotra Jehovah tompony maro. Amen. Dia izay indray fa hisorantsika ny tompo ny lesona izay nianarantsika tamin'ity an'ity. Fampitaona indray tsika amin'ny lesona manaraka. Baibai daholo. My